Pejim-baovao ahafantateraka no anizantsika ny vaovao zao alina izao ny 10 Aogositra teo no fankalazana ny andro afrikana ho an'ny fitsinjaram-pahefana. Mikasika izay fitsinjaram-pahefana izay indrindra dia milaza ny tompona andraikitra amin'ny commune Fort Dauphin fa mbola tsy tanteraka ny tena fitsinjaram-pahefana eto amintsika. Mbola tsy tanteraka ary andalana ny fametrahany fitsinjaram-pahefana eto amintsika araka ny hevitry ny lefitra voalohan'ny commune ambanivohitra Fort Dauphin. Nambarany fa na dia ao anatin'ny politika manjakana hatrany ary ny fametrahana izany dia amin'ny fanatanterahana no sarotra. Everin'ity tompona andraikitra ity fa dingana lehibe amin'ny fitsinjaram-pahefana ny fametrahana ny fanomezana 200 tapitrisa ariary isaky ny distrika izay tantanin'ny komite fotony ho an'ny famparotsonana ny CLD. Raha izahay eto amin'ny faritra aloha agnahiahinay dia ny mbola mitovy amin'ny teo avao zany hoe sarosarotra amin'ny fitondrana fohy be zany magnatanteraka an'io ary io zany ny tena sy fantanay aty amin'ny faritra hoe inona moa mahasarotra ny fanaovana io décentralisation satria ny mpitondra amin'ny fandimbolata amin'izay dia vonona hagnatanteraka an'io nefa rehefa eo amin'ny pratique le raha tsy tanteraka. Amin'ity aloha zay fa mety hanana hoe sirim-panantenana zany eo amin'le 200 millions d'ariary igny zany hoe fa ezaka lehibe ny fitondrana zay zany mba fa dingana voalohany lehibe zay ke vola bebe avao zay aibe zany satria ho zavatra moa fa mipetraka amin'ny constitution sika hoe le décentralisation aveo hoe effective c'est effective satria raha sahala amin'ny tena comme commune zao zany dia hiaran'izay izy amin'ny commune satria mipetraka sara amin'ny constitution le décentralisation le fahaleovan-tegna ny commune ara-bola nefa tsy misy zay ohatra avao zany le ny sy ristoron'ny KMM reny zany dia zaraina hoe 20% avao ny fonctionnement 80% zany investissement nefa raha jerena i Fort Dauphin raha nahaleo tegna izy satria ngolana be aminao zao dia fonctionnement. Ankoatran'ny fanefana ny karaman'ny mpiasa lahara-pamena ho an'ny commune ambonivohitra Fort Dauphin ao anatin'ny fampiasana ny vola 200 tapitrisa ariary ny fametrahany ny fotodrafitrasa tena ilain'ny mponina ary ny fanadiovana ny tanàna mandroso, tanàna madio. Io no tarigetra apetraky ny mpitantana ny tanàna ny Fort Dauphin.